Ny tenin'Andriamanitra tsy teny ohatran'ny olona miteny aminao hoe miresaka olona tsotra, fa ny tenin'Andriamanitra dia miresaka amin'ny fanahy. Andao tsika ianao vavaka tsotra mba tena hisokatra ny hetaheta ao anatintsika mba ahafahantsika tsy miraty ny manjary fahasoavana izay vomen'Andriamanitra tamintsika. Tenen'Andriamanitra anatin'ny vavaka tsotra hoe sokafo lalina ny atao anatiko mba tsisy teny latsaka androany eto amin'ny fanatrehanao. Tenen'Andriamanitra hoe tsy disanjara eto manana zavatra homanina anahy ianao. Tenen'Andriamanitra hoe fantatro fa misy voka-tsoa efa miprogramenao androany fa tika connecté sy andray an'izany. Amen. Akopy masinao dia zandratin'ny vavaka ao amin'ireny Jesosy. Ray masina tsara indrindra amin'ireny Jesosy mbola misotra sy mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana amin'ny fanatrehanao. Jesosy ianao miteny foana fa zay mangetahetanao no mahitanao. Fantatray Jesosy marano fa misy fahasoavana androany délivrenao eto amin'ny fanatrehanao. Vavaka izay Jesosy mba tena hisokatra amin'ny masam-panahinay sy sofim-panahinay mba hahafahanay mandray ny teny rehetra izay omenao indray amin'ity androany ity. Oka Jesosy tena tsisy horaraka ny teny zay lahy zay omenao anay androany. Meo anay ilay toepon'ny Samuela Jesosy zay tena niavaka atao anaty Baiboly ka ninina ireo teny rehetra izay omenao azy dia tsy natao misy raraka. Jesosy tena hifantika izay sokafony ao anatinay ampanginy ny tabataba ny nofo rehetra ary dia volo mpangala teny rehetra dia pitreako sy ravaka izany tsy hanakana fifantohanay androany. Fanamasina sokafo ny etahetanay avy aloha ireo sosi rehetra izay mety mbola meno ny fiainanay fa manolotra amin'ny fonay zay Jesosy androany araka ny teninao hoe anaka atoloran'ny fonareo. Jesosy marano miandrandra anao zay mangetahitanao zay sokafony anatinay lalina mba hahafahanay tsy miraty fahasoavana efa nomenao anay. Marina aminay teny Jesosy zay milaza hoe tahiny zay miditra ary tahiny zay mivoaka amin'aramen'i Jesosy ary tsy tahaky ny dirinay tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny voanay eto. Amen. Ianao Jesosy dia mandefa ny teninao foana anasitra ny hita anambona anay ka raisinay ny anjara fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto eny tompo. Alléluia. Tenenina akaikinao hoe andro spécial androany. Andro miavaka androany hoe tenenina akaikinao hoe tonga soa ianao eto amin'ny kianjan'ny fitahiny. Any Madagasikara misy hoe kianjan'ny tsy haiko ilay fanaovana volena fa androany kianjan'ny fitahina satria prospérité androany. Amen. Dia osika foana hoe eo amin'ny école rehetra dia misy ny onction. Androany zany raha école de prospérité tsy maintsy misy ny prospérité. Tenenina akaikinao tsisy fika hoe fa tsy maintsy misy ny prospérité androany. Zay ilay izy mino fotsiny mifantoha raisy ny teny rehetra dia maninona hitanao manokana Andriamanitra androany. Amen. Alohan'ny anomboako azy dia hijoro vavolombelona kely fotsiny tamin'ny zavatra nitranga fakimaly naiky ankafian'ny Satana amin'ny resaka gripa sy sery moa amin'ilay atsika ety. Dia raha netahako maly ariva tena tsy tafajoro teto fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia sava tsara mihitsy afaka indray tondra ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tena jiroko vavolombelona dia izao nanao auto délivrance toute la nuit dia tenenina akaikinao marina ny tenin'Andriamanitra. Dia iny nitranga fa manao auto délivrance tonga dia lamina salama tsara. Tenenina akaikinao hoe rehefa misy zavatra fantatrao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ampiary ilay izy. Aza miandrena zany vérité fantatrao aza mbola mitarasika ela be io nantiky natao fa raisinao ilay teny dia ataonao sika fana manao auto délivrance zay zao nataontsika tamin'ny intercession dia maninona tenin'Andriamanitra. Tena tenin'Andriamanitra marina hoe rehefa mampiasa anao dia maninona tsy maintsy misy vokatra foana. Amen. Dia anao auto délivrance dia sisina tanteraka. Zavatra faharoa koa tao anatin'izany tsy vitan'izay ihany fa niantso amin'ny renata ny Madagasikara dia niteneniko hoe vavao aza. Tenenina akaikinao mila mifampivavaka koa hoe fa tsy hoe pasteur zany dia tsy mila vavaka intsony fa hoe be onction be. Paul miteny tompo fa mifampivavah ianareo. Zany ny fanaonay ohatrany rehefa misy ohatranay ataka ohatr'izany dia mivavaka izay mametra tanana na samy hoe mpanompon'Andriamanitra fa tsy hoe za tsy mila vavaka intsony fa za efa enjana be. Dia mivavahan-tsotra miraisika ilay izy dia maninona tsonga ilay vokatra. Ka anao za mety orgueil hoe za tsy mila vavaka na inona mila vavaka ny hafa foana ianao. Amen. Ianao zany raha ohatrano amin'ny ankonana fampivavaha ianareo ametrao tany raha misy marary ny zanakao ny vadinao raisiny ery sy fahefana roay Satana. Tenenina akaikinao rehefa roany Satana hoe tsy maintsy mandositra toeriny devoly dia andositrareo zany tenin'Andriamanitra. Amen. Ao tsara tsika tenenina akaikinao hoe fotoana miavaka androany. Raisa ny baibolitsika dia raisy koa ny kahiatsika. Alléluia. Josué chapitre 1
verset 7 à 8. Josué, chapitre 1, verset 7 à 8. Josué, chapitre 1, verset 7 à 8. Qui quoi rehefa hita amin'ny armerin Jesosy. Seulement sois fort et très courageux, afin que tu prennes garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en détourne ni à main droite, ni à gauche, afin que tu puisses prospérer partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. Amen. Rehefa tsara fa amin'ny verset anankiroa reo misy ny terme prospérer. En verset 7 izy sy amin'ny verset 8 dia misy terme prospérer. Zany hoe raha tianao no mitahina, tenenina akaikinao ireo verset ireo ny formule du succès. Zay rehefa tsara matonga ten'Andriamanitra miinsiste mamienina an'ilay teny prospérer ao anatin'ilay verset 7 à 8 dia zavatra tiany important be tiany tena hifikitra ao anatinao. Dia raha mamaky tsara tsika efa verset fantatsika loatra hoe méditation de la parole jour et nuit, saintsaina ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Tenenina akaikinao mahatonga anao tsy ambinina indraindray hoe ianao tsy misaintsaina ilay tenin'Andriamanitra. Fa za matoko hoe fa anatin'ity jeûne et prière ity ozy tsika hoe mame fotoana ao an'Andriamanitra mifantoka sy méditer ny tenin'Andriamanitra. Za matoka tsy maintsy tahina ianao. Amen. Satria méditer tsika parole jour et nuit. Amen. Tenena akaikinao tsotra be miaraka amin'Andriamanitra hoe raha tianao ny aomby médite la parole jour et nuit. Dia tenenina akaikinao mahatonga anao tsy mahomby nandray koa hoe kamy ianao méditer ny tenin'Andriamanitra hoe ole dia tokony méditer anao hoe laozanao matory fotsiny. Dia aveo anao miteny amin'Andriamanitra hoe za mba taio, za mba teo prospère, nefa anao ary tsy manaraka ilay directive. Tenenina akaikinao any le problème hoe rehefa mba misy directive omen'Andriamanitra hoe dia mba ataovy le izy. Amen. Zay foana naverontsika. Raha io tsisy resaka secret be, médite la parole jour et nuit fa rehefa ataonao zay dia tsy maintsy tahina ianao satria ny tenin'Andriamanitra milaza an'izay ary ny tenin'Andriamanitra dia marina foana. Amen. Ka manomboka izao zany raha mbola tsy méditer ianao na efa méditer ampitombony foana izay zavatra izay. Na any anatin'ny métro, na any anatin'ny pause, na any tsika zao manana application amin'ny téléphone tena tsy connecté foana zany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy possible mihitsy manana foana izay méditation amin'ny tenin'Andriamanitra izay. Fa rehefa méditer ianao tsy maintsy tonga foana amin'ny prospérité satria izay lazain'Andriamanitra. Amen. Zay no mahatonga antsika foana hoe mba feno ny teny tsika tompo, mba feno ny teny. Dia izay no mahatonga antsika mianatra foana koa ny tenin'Andriamanitra, enseigner foana tsika satria méditer ny teny tsika ary arakaraka ny teny miditra anao antsika, izay no mahatonga le prospérité eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tsisy teny tsika dia tsisy ny prospérité. Zay koa afahantsika afaka ampiasantsika ny verset io. Rehefa tsisy teny dia tsisy ny prospérité, fa rehefa misy teny velona dia maninona misy ny prospérité. Amen. Ny olona rehefa miresaka rehefa resahana ohatra miresaka zany prospérité zao dia be dia be miteny hoe fitadiavam-bola indray zany prospérité zany na za lasaikitra indray angamba zany. Fa maninona ny olona miteny an'izany? Ohatra ny bizarre fa maninona ny olona hoe na dia hoe raha teo maninona izy raha tsy misy faire idée hoe qu'est-ce qu'on prêche amin'izany fa tonga n'izy dia mimettre le jugement hoe resa-bola fotsiny zany. Raha tena fantatrao marina inona ny trinao mandeha any dia jereo dia fais-toi une idée de ce qu'on prêche. Dia aveo hitanao marina hoe fitadiavam-bola zany na zay. Fa matony ny olona miteny an'izany efa maloto mihitsy au fait ny fisainany. Efa maloto mihitsy efa loto ny voly ny fisainany dia lasa miteniteny foana ohatr'izany tsika. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra ringana ny olona no tsy siny ny fahalalana. Ianao raha vao tsy ampy connaissance dia lasa miteniteny foana foana, lasa tsy fantatrao mihitsy ny famarinana. Dia rehefa tsy fantatrao efa ny famarinana dia lasa andevy ianao. Zany hoe tsy tafavoaka mihitsy ianao fa anatina joga ana tsisy connaissance mihitsy zany dia tsy prospère mihitsy ianao. Ka aloha miteny zavatra ohatr'izany fataro hoe inona sitrapon'Andriamanitra aloha zay foana. Ozy tsika hoe tenin'Andriamanitra faratapy ny famarinana ho antsika. Ianao zao ndray mety mahainao izany teny izany dia mety taitra ahoana marina moa fa inona tenenina akaikinao zay lazain'Andriamanitra marina fa tsy zay lazain'izay fisainan'ny olona.
dia tenenina ekinao mahavoanao indraindray a mihaolo loatra anao feon'ny olona dia iny raisinao famarinao ny fiainanao a dia iny saintsainao a dia iny ny ekenao nefa ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe za enona amen ka ianao zany raha tianao no prospère fikianao amin'ny tenin'Andriamanitra raha ny antsarantsika tamin'ny fampianarany tamin'ny labi tamin'ny esprit vie a tadio tsara fa zao toy zao manana fomba fisainany a fomba fijeny manana mentalitéany indraindray tsika ndraindray mbola miadopté ihany an'izay pensée du monde zay nefa tsika milaza fa kristianina ohatra misy miteny zao hoe crise chômage ohatra dia tsisy mihitsy ny asa dia inao raha tsy miambana raha tsy fantatrao ny identité anao Krista dia inao matahotra hoe mety tsy ahita asa marina tokoa zany za satria tena tsisy asa mihitsy tamin'izao toy zao a tsisy mihitsy ny business a mety tena lasa pauvre zany ohatrohatro zany le izy satria any amin'ny fisainan'izao toy zao anao a mifantoka fa tsy any amin'izay lazain'Andriamanitra Andriamanitra nefa miteny anao hoe zanaky ny asany tanako izy a tsy ho adidiko ihany Andriamanitra nefa miteny hoe je ne te délaisserai pas car tu es mon enfant manina ianao fikitra fotsiny amin'izay zavatra zay Andriamanitra nefa miteny hoe ne vous inquiétez de rien c'est moi qui s'occupe de toi fa manina ianao a raha vao teny zao toy zao dia zay foana ny akaparian'ny mentalité anao fisainanao a dia any ianao manina any ianao mandeha veritreritra dia zany raisinao tenenina akaikinao mila miala ianao hoe amin'ny mentalité an'izao toy zao dia zay tonga amin'ny Paoly miteny hoe avaozina ny saina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra satria tadio tsara tamintsika tsy nanana Jesosy a nanana mentalité an'izao toy zao tsika ary rehefa mandray an'i Jesosy a tadio tsara fa tsy tonga dia mentalité fisaina vaovao ny ao fa arakaraky ny tombona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa miova tsikelikely mentalité anao a lasa saina fi Kristy dia ozy izy Paoly hoe manana ny fisainan'i Kristy tenenina akaikinao mitanjana hoe dia fananana ny fisainan'i Kristy fa tsy fananana ny fisainan'izao toy zao dia izay mbola raison ihany a mbola manino ahafahantsika tonga foana eo fanatrehan'Andriamanitra mianatra ny tenin'Andriamanitra be dia be mihitsy ny raison afaka atao hoe inona foana ilaina teny inona foana ilay mihainy teny mamin'iny manavao mihitsy a ny mentalité anao mba ahafahanao manana ny mentalité du royaume de Dieu fa navoan'ny olona indraindray te aomby izy a nefa tsy mihainy tenin'Andriamanitra dia eo dia izy mitaraina hoe tsy tafavoaka mihitsy ny fiainako ianao ary tsy mety manao an'izay takian'Andriamanitra ianao ihany ny voan'ilay izy fa forge mihitsy izay fisainan'i Kristy zay dia manino rehefa misaintsaina overina amin'ilay Josué rehefa misaintsaina andra-manalina ny teny ianao a dia lasa manana fisainan'i Kristy amen tenenina akaikinao fisainan'i Kristy hoe tsy mety raraka izany mahitsy ianao hoe mbola nahitan'i Jesosy raraka tanaty mission zay nandranazy atao tany jamais tafavoaka foana Jesosy ary tonga dia mpandresy foana izy ka zay mentalité zay ny graventsika zay tompoko a averiko foana no mahatonga antsika méditer tenin'Andriamanitra averiko ihany tenenina akaikinao azakamo aho ianao mamaky tenin'Andriamanitra misy fotoana ianao ndraindray rehefa anaty RER roman d'amour na roman policier reny laninao fotoananao nefa anao te aomby fa manina mba baiboly any le izy tsotra indray izy le choix-nao mihitsy le izy le choix-nao mihitsy za hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra satria fantatro fa io mahasoa any le izy ka manomboka an'izao a raisy ny décision zay tokony atao a dia mahita anao fa tsy maintsy ho ambininy ianao amen tenenina akaikinao miavaka ianao hoe tahina ianao hoe tsy ho raraka mandrakizay zany ianao hoe ho ambininy ianao hoe lasa lavitra ianao hoe amin'n'arameran'i Jesosy amen raintsika ny tenin'Andriamanitra acte chapitre 17 verset 11 efa teny koa io a fampianarantsika matetika foana zay mba tonga foana koa ilaina méditation ny parole de Dieu acte chapitre 17 verset 11 asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo manomboka ny 11 acte chapitre 17 verset 11 fakiko rehefa hita amin'n'arameran'i Jesosy. Ceux-ci étaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, en ce qu'ils reçurent la parole avec une prompte pensée et examinèrent les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi. Amen. Io la fampianarantsika foana hoe miteny rehetra izay omenao dia maninona jereo foana hoe fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve. Zay koa miposianao anaty méditation de la parole fa tsy tonga ianao dia hoe zaraina ny teny dia vita dia lasa dia amiela indray zany fa vakio le izy le décision anao miditra amin'le parole mihitsy marina ve zany torina aminazy zany
marina misy tenin'Andriamanitra fa anjaranao mihitsy mijery hoe en accord avec la parole de Dieu. Dia zay mba tonga antsika foana hoe mandraisa note a, mandraisa stylo a, manao zany attitude anao tena mifantoka foana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba tsy hafanao mirahately miety a eo en présence de Dieu. Amen. Jereo foana izay zavatra tirena aminao a, raisy ny verset a, dia maninona médite iny any an-trano fa zay a na tonga maninona prospérité amin'ny fiainanao. Amen. Ny définition a ny oetrasaka hoe prospérité amin'izao tontolo zao a, tenenina akaikinao zao tontolo zao manana ny principe anao hoe nen'izao tontolo zao rehefa hoe manan-karena dia manana ny zavatra rehetra zay, ohatran'ny hoe manana vola be, manana trano be dia manana matériel be dia be. Zay nen'izao tontolo zao. Tsika nefa nianatra tamin'ny esprit vita amin'ny larbi hoe tsika tsy avy amin'izao tontolo zao. Ozy Jesosy any amin'ny Jean 17 hoe zareo izy tsy avy amin'izao tontolo zao. Donc mazava be ny définition na prospérité zany amin'ny Jesosy sy amin'izao tontolo zao a tsy mitovy mihitsy. Satria izao tontolo zao manana ny principe ny hoe inona ny prospérité, Jesosy manana ny principe ny hoe inona ny prospérité. Amen. Jesosy zavatra discernement kely fotsiny ahafahantsika hoe aza miaino sy aza maninona mifikitra ianao amin'ny zavatra izay tenen'izao tontolo zao, aza miadopte anao mentalité n'izao tontolo zao fa adopte zay tenenin' Jesosy aminao satria ianao kristianina zanak'Andriamanitra. Amen. Dia rehefa mandray an'i Jesosy ianao tadio tsara, rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia tena ny royaume anao efa nampianarantsika foana ty royaume anao tsy zao tontolo zao tsony fa izy avy any an-danitra. Zay zavatra mila fantatsika zao zany hoe miala mihitsy zany tsika any amin'izao tontolo zao hoe tena misarika anareo mihitsy tsy fikitra tsony sy atoko tsony amin'izao tontolo zao fa tena hiditra mihitsy anatin'ilay royaume. Dia ozy Jesosy hoe zaho izy avy any ambony fa nareo avy aty ambany. Rehefa nanontany azy ny fariseo sy sadiseo hoe ahoana koa ty lehilahin'Andriamanitra ty be sekseka, dia ozy Jesosy hoe zaho avy any ambony nareo avy aty ambany. Zaho miteny anareo fa rehefa misy olona manontany anareo hoe aiza ny fiavianareo fa nio tahaka ny Jesosy koa. Teneny hoe aza miteny hoe za avy any Andriamasina vala na avy any an-kanodravon'olona fa teneny hoe za avy any ambony. Ianao mila conscient ny identité anao anaran'i Jesosy. Tadio tsara fa tsy lainy zany tsy orgueil zany fa identité anao zay. Ianao kosa mila mampatsiahany fananao mihitsy za avy any ambony. Raha fantatrao anao ka avy any ambony fantatrao fa tsy olo zava-tsoa zany ianao. Alléluia. Mila fantarinao mihitsy, mila volenao anaty mihitsy zay mentalité zay, mila fantatrao mihitsy ny identité anao sy ny position anao amin'ny Kristy. Ka manomboka kandroany valio amin'izay ny olona satria ny gasy manko hoe za avy any resaka toerana foana, resaka zay rasa foana dia lasa misekiseka amin'izay ny olona zay andriana zay zao. Tsisy an'izany tsony ozy Jesosy, tsisy grika na jiosy na andefy fa raha ihany nareo amin'ny Kristy. Ka teneny mihitsy ary zamenatra mihitsy hoe zay avy any an-danitra. Dia manina nefa anao miteny zay le olona koa nge mety gaga hoe hoay hafa ndray zany fiavinareo zany. Dia manina lasa manomboka manina mety lina izy mety misy question be dia be misy posé aminy fa ahoana marina zany, fa ahoana efa ny olombelona mitovina ihany ianao fa ahoana fiavinao fa mampiteraka koa anao zany etaeta amin'ilay olona resahanao. Tenena akaikinao fa taro hoe fa ny royaume anao tsy atao tany fa any an-danitra. Amen. Verina le resaka prospérité sy richesse teo raisin'ny baibolitsika, raisin'ny verbolitsika dia raisinao tsara ny verset izay omen'Andriamanitra antsika. Luc chapitre 12 verset 15. Luc chapitre 12 verset 15. Luc chapitre 12 verset 15. Luc toko faharoa folo andiny fa dimy folo. Fakiko rehefa hita amin'ny anarany eran'i Jesosy. Ozy Jesosy hoe il leur dit prenez garde et méfiez-vous de la convoitise car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance de ses biens qu'il possède. Jereo tsara io ny définition na richesse amin'i Jesosy. Ozy Jesosy hoe ny fiainan'ny olona izy tsy miankina amin'ny arena na amin'ny chose matérielle zay ananana bien qu'il fût dans l'abondance. Zay zao dia efa définition ny royaume zay. Nen'izao tontolo zao manko hoe prospérité, manana-karena dia tsy maintsy manam-bola be, manana trano be dia be, manana zay tiany ilainy, fa Jesosy miteny hoe tsy zay le ozy izy. Dia toizantsika ihany fa makina ny ten'Andriamanitra manome parabole amin'izay Jesosy. 16 Luc 12 verset 16 à 21. Ao tsara tsika Luc 12 eo ihany verset 16 à 21 parabole ty meny Jesosy. Fakina rehefa hita anara-meran'i Jesosy.
Il leur dit une parabole disant, la terre d'un certain homme riche avait rapporté abondamment. Et il pensait en lui-même disant, que ferai-je parce que je n'ai pas assez de place pour entrer mes fruits. Et il dit, je ferai ceci, j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands et j'y entrerai tous mes fruits et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, toi insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, alors à qui seront ces choses que tu as préparées? Ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche à l'égard de Dieu. Amen. Efa fantatsika tsara ty parabole ty fa raha définition amin'ny tena amin'izao tontolo zao dia tena olona nanan-karena marina satria ozy cet homme izy avait de grands biens. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny amassé gain izy mandritra ny fiainany dia nataony tanaty grenier. Dia hoe ozy amin'izay zany le rangahy hoe akaina amin'izay satria efa manana ny zavatra rehetra, tsy ory zavatsoa zany fa ilibaliba anao fiainana ilevy zay zany nataoko izy mandro fiainako. Dia nefa ozy Jesosy hoe ry adala sy votatsaina ozy izy raha androany ihany tonga ny farany, raha androany zany hoe tonga ny jour du jugement hoe tonga ny fihevian'i Jesosy. Inona ozy izy ny arenany izay nangononao hatramin'izay ve ozy izy hamonjy anao? Ny zavatra ny accumulé anao toute ta vie ve ozy Jesosy dia hamonjy anao le jour du jugement. Zay ny tiany Jesosy tenenina eto. Dia ozy Jesosy hoe mampanahy indrindra ianao tena very indrindra ianao satria ny fiainanao ray manontolo niankina tamin'ny aren'izao tontolo zao fa manino tsy mba nitodika tamiko mihitsy ianao nandritra ny pèlerinage terrestre. Ianao zany mila verenina tsara mihitsy ny définition na prospérité sy resaka hoe richesse. Tsy hoe olona tahina be sy manana, tsy hoe olona manana zavatra be eto an-tany dia olona prospère zany, fa raha olona manana zavatra be dia be eto an-tany nefa tsy manana an'i Jesosy zany tompoko ny tena mahantra indrindra. Zay tady fona zay zavatra hoe olona manana zavatra be eto an-tany nefa tsy manana an'i Jesosy zany ny tena mahantra indrindra satria maninona? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Zany hoe raha tsy manana an'i Jesosy ianao tadio tsara, tsy anazy ianao maninona ansatana amin'ny fiainanao. Dia raha tonga ny andro farany, raha tonga mety tonga tapoka ny andro farany, tsisy mahafantatra ny andro, tonga Jesosy, inona ny accumulenao ve ny richesse anao? Fofotra foana ianao ny accumuler richesse toute ta vie nefa ianao tsy nanaraka an'i Jesosy, zava-pony ireny. Ozy Jesosy ny zavatra zay hita amin'izao tontolo zao izy ça passe. La convoitise passe, les richesses matérielles passent. Fa zay mahatra amin'ny teny koa no velona mandrakizay. Tadio tsara zany fa ny richesse sy ny prospérité dia ianao manana Jesosy amin'ny fiainanao. Zao tadio tsara fa rehefa manana Jesosy ianao dia manana ny zavatra rehetra. Amen. Misy olona ngefa mety tahina rabola be izy, tahina ratrano, fa tadio tsara fa mety misy aretina izy tsitrana mihitsy satria tsy manana Jesosy, tsy hainy zany hoe hitodika any amin'ny Jesosy zany. Mety misy problème tokantrano izy, mety maditra ny zanany, mety manana problème relationnel izy, tsy réglé mihitsy zany noho ny arenany, noho ny volany. Zany rehetra zany nefa manino tsy réglé zany raha tsy makao amin'ny Jesosy. Fa ny tena tahina tompoko tahina ianao amin'ny tokantranonao, tahina ianao amin'ny asa aman-daranao, tahina ianao amin'ny fahasalamanao, mety tsy mandeha daholo ny zavatra izay ataonao rehetra. Zay no tonga Jesosy miteny hoe ho ambinina ozy ny fanahinareo tahaka ny ambinareo koa ny ainareo sy ny nofinareo. Amen. Zany hoe prospérité âme corps esprit mihitsy maninona? Amen. Dia zay mba tonga ny hoe izy mahafantatra ny Steve Jobs zao président ny Apple. Steve Jobs zao dia fantatsika tsara fa raha hoe olona manan-karena be mihitsy amin'izao tontolo zao satria inona ny tsy ananany, inona ny tsy arenany. Fa izy narary tompoko, narary izy voan'ny cancer dia inona nataony? Nitady traitement izy, tady les meilleurs chirurgiens du monde izy hoe mba hitrouver solution amin'ny problème. Nanangana hôpitaly mihitsy azy, zay tantaran'i Steve Jobs hoe hitadiavana traitement amin'ny zavatra manjo azy, fa que dalle tsisy namonjy anazy ireny zavatra ireny. Mety tahina be izy tamin'ny zavatra ny hoe resaka volo tsy arena, fa nefa nisy zavatra nampahory azy teo amin'ny fiainana fahasalamana. Tena tsy zany tsy tahina ary tena mampalahelo be zany. Ary tena mampalahelo moa tsy fantatra moa izay efa farany hoe taiza izy rehefa lasa fa tena izy ny tena ory, izy ny tena ory satria raha tsy nandray an'i Jesosy izy very mandrakizay ny fanahiny. Tadio tsara fa pèlerinage fotsiny amin'ity tany ity. Tenenina akaiky hoe voyage fotsiny eto amin'ity tany ity hoe fa ny tena destination des destinations éternelles. Ka ny choix ny safidy dia tsy maintsy ety tany ianao manino manao izay choix zay hoe
za narabean'i jesosy a za nakina ny fiainako tanteraka amin'i jesosy a za nolotra mifokana manontolo an'i jesosy a dia fantatra fa anana assurance na vie éternelle tadio tsara koa fa tsy hoe be dia be koa manko miteny hoe rehefa kristianina zany dia mahantra na hoe paster tsy afaka arena mihitsy zany rehefa kristianina tsy zay le izy ozy ny tenin'andriamanitra hoe zaho izy Jean 10:10 tonga anome anareo a fiainana be dia be abondance ozy amin'ny teny frantsay je suis venu Jean chapitre 10 verset 10 pour vous donner la vie en abondance. La vie en abondance zany tompoko ny zavatra rehetra amen abondance zany resaka bonheur resaka fifaliana resaka fitsarana resaka joie resaka abondance koa miasa mandraranao fa tsy hoe tsy tahina mihitsy zany koa ny any matériel tahina koa ianao zany ny abondance fa nina fotsiny problème ianao a dia mifikitra amin'ny arena fetany tsy tiany jesosy fa aza manao vision mihitsy koa zany rehefa kristiana zany dia tsy afaka anakarena non i abrahama tompony anakarena be a david ny anakarena be a be dia be mpanompon'andriamanitra tena tahina be tao anaty baiboly fa zay fotsiny hoe aza mifikitra amin'ny arena ny fonao zay fotsiny tsy tiany jesosy satria magnino lasa manao idole indray ianao a lasa maka amin'ny placen'andriamanitra indray le izy dia nefa anao raha voatr'izay a dia lasa monsieur dressé ennemi de dieu ianao lasa tsy mety zay zavatra izay dia zao maratsy ny rehefa mitombo ny richesse tsy hoe ratsy ny richesse be dia be ao anaty baiboly a ohatran'ny roi Ozias zao rehefa mitombo ny richesse lasa nanana orgueil izy zay manko ny grave tsy hoe tsy tiana ny richesse fa lasa miattirer anatin'le fonao le izy hoe any foana ny akapariany foana ny sainao fisainao a dia lasa dininao jesosy zay zavatra eo faitany a tsy tiany jesosy zay zavatra izay ianao zany mila mitandrina foana bien sûr tahin'andriamanitra ianao beni ianao a fa tandrimy foana hoe aiza ny fonao manjary tsy tanteraka ntsony le tenin'andriamanitra hoe tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée nefa iny ny commandement voalohany izy andriamanitra iny ny commandement voalohany tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de ta pensée ka tandremy tsara zay zavatra izay fikitra amin'ny arena fa ny arena zao ohatra nyty lehilahy ty amin'ity paraboly ty tsy namonjy azy mihitsy satria nanino tsy nanana an jesosy izy fa raha nanana an jesosy izy a sady tahina izy teto tany dia tahina koa izy tany an-drano zany no tena prospère toko sady tahina amin'ny fiainanao eto tany a tahina koa ny vianao après satria assuré ny avenir éternel anao a manana an jesosy ianao amen ka tandremy tsara tsika amin'izay définition zay mety misy olona manankarena be manana zavatra be eto tany fa mety misy mahantra ohatrany hoe mahantra tsy maninina zany tiako tenenina fa le manankarena tadio tsara fa raha tsy manana an jesosy izy ny tena mahantra satria very éternel izy a fampahoriana mandrakizay fa le mahantra kosa nandeha naraka sitrapon'andriamanitra mety hoe ory izy tetỳ an-tany fa nefa nandray an jesosy izy dia manino tafiditra ny lanitra fa veriky foana tian'andriamanitra ianao tahiny amen be dia be manko mameo an'izay fisainan'izay mihitsy hoe zareo kristiana no mahantra foana e tenenaka ianao tsy fahafantarana ny identité anao raha mbola mitomboka teny an'izany hoe ozy andriamanitra hoe tany zay rehetra ho amiko izy dia ho anahy dia ozy andriamanitra hoe dominion zavatra rehetra zay mity tany ity fa famomeko anareo zay ny commandement ny andriamanitra tamin'ny adama sy Ève hoe dominer sur toute chose et assujettissez-les zany hoe manapaha dia ozy koa ny tenin'andriamanitra le miagay hoe mivolafotsy ozy izy mivolamena anahy tenenina akaiky neo atao inona fotsiny reny raha tsy stranao hoe satria andriamanitra reny atao sitranao reny a satria zanak'andriamanitra ianao fa tsika mila manana zay mentalité zay hoe natao anazy zay zavatra zay ansika tsara zay a fa isolo le fisainana hoe zay zany kristianina dia mafiady foana fa mivavakety dia atao ihany fa tsy hita ihany zay mihitsy le zavatra mila isorona le fomba fisaina ohatray fa natao tahina ianao a natao ambinina ianao amin'ny zavatra rehetra mihitsy a tahaky ny fanahinao a tahaky ny nofonao amen tahaky tsara zay zavatra zay raisy ny tenin'andriamanitra sokafindray ny baibolitsika amin'ny 1 Jean 5 verset 11 à 13 1 Jean chapitre 5 verset 13 verset 11 à 13 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13 fakika rehefa hita amin'araberan'i Jesosy. Et c'est ici l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle
afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Zany tokony tena prospérité hoe fantatrao a fa mody ianao rehefa miala n'ity tany ity a any an-danitra ianao. Any an-danitra ianao, any fevinao. Tadio tsara nge fa ny olona ndray tsy conscience fa ny éternité ho an'ny olona zay tsy mandray an' Jesosy fampahoriana mandrakizay mihitsy mahazo azy any amin'ny enfer. Zany mihitsy vakio ny baibolinao, vakio ny baibolinao. Zay tsy nanjay an' Jesosy zay tsy nanao sitrapon'Andriamanitra ty tamin'ity tany ity na ninona zavatra zay ataony, ninona zavatra ny accumuleny rehefa tsy nandray an' Jesosy izy a fampahoriana mandrakizay. Crier des grincements de dents ny tenin'Andriamanitra zany hoe mijaly mihitsy henonao physiquement mihitsy zany a fijaliana ny enfer ary éternellement le izy. Ny tena harena tompoko dia Jesosy a. Tenenaka tena harena hoe dia Jesosy. Tadio tsara fa izy zao tontolo zao nge mitady filaminana, filaminana-tokantrano, fahasalamana, fiadanana, bonheur. Ny olona rehetrarehetra mitady an'izany zao tontolo zao fa zao tsy azon'izao tontolo zao mihitsy zany a raha tsy mandray an' Jesosy izy. Zay tadio foana. Tsy azon'izao tontolo zao na manana richesse takin'iny izy amin'ny resaka matériel, tsisy paix mihitsy ao anatiny, tsisy tena le bonheur parfait mihitsy ao anatiny, tsisy an'le fitsarana mihitsy ao anatiny, tsisy an'le joie satria le caractère reny dia ao amin'ny Jesosy daholo reny. Dia zay mampatonga ny vazana ny occidentaux maninona miezaka izy se satisfaire an'le besoin any amin'ny filana maro samihafa hoe tsy maintsy mandeha manao vacances ohatra rehefa miasa be toute l'année satria mila miribariba tena tsy mahazo aina dia mitady izy manao convoitise izy manao désir izy fa tsy hita mihitsy le bonheur parfait satria tsy ao Jesosy. Dia be dia be ary ny olona amin'izao tontolo izao miteny hoe manana ny zavatra rehetra izy fa misy vide amin'ny fiainako dia tsy fantany nefa zay vide zay Jesosy le izy. Zay le izy Jesosy le vide. Dia zao tadio tsara ianao natao tahaka an'Andriamanitra, natao iray ianao tahaka an'Andriamanitra, natao iray ianao amin'Andriamanitra. Tadio tsara fa tamin'ny Adama sy Eva mbola tsy nanota dia miresaka tamin'Andriamanitra foana atao amin'ny jardin d'Éden. Zany hoe ny antom-pisitsika zany dia manana relation amin'ny Dieu. Ny olona rehetra mihitsy ny antom-pisitsika manana relation amin'ny Dieu satria natao anao tahaka an'Andriamanitra. Dia raha vao tsy tanteraka izay relation izay misy vide foana amin'ny fiainanao. Dia zay mahatonga an'izao tontolo izao manao expérience izy any amin'ny sexe, any amin'ny alcool, any amin'ny jeu, any amina zavatra maro samihafa désir matériel charnel fa tsy ho hita mihitsy zay tena hita zay paix zay satria tsy ao Jesosy. Zay vide zay maninona tsy comble mihitsy zay vide zay raha tsy miditra eo amin'ny fiainan' Jesosy. Tenenina akekinao ianao tena manan-karena hoe tena tsy voavidim-bola nge zany hoe tokantrano amin'ny Jesosy zany hoe nivady avao amin'ny Jesosy ianareo samy mivavaka taranaka ny zanakao vao kely dia efa mahay mivavaka zavatra tsy voavidim-bola zany ary tadio tsara fa zao tontolo zao mitady an'izany, zao tontolo zao mitady an'izany fa tsy hain'le izy satria tsy hananana an'le izy satria tsy ao Jesosy. Zay le izy zay fa tsy azana zao manko le fomba fisaina koa tsy mety nandray any kristiana hoe ry anina tsy avaratra no ohatrany tsy dia mivavaka, tsy mivavaka mihitsy zany le voisin tsy avaratra tika zany ohatrany tsy manoko an'Andriamanitra izy ohatrany efa tafita amin'ny fiainana, ohatrany manana trano be dia be izy ohatrany manana tôbila be dia be izy nefa tsy mivavaka. Zany nefa ohatrany mandany fotoana ihany izy mandeha sekoly tsy miva mihitsy ny fiainako fa dia ahoana loatra ary tia manompo an'Andriamanitra ity. Misy olona fomba fiteny ohatrany enina dia efa kristiana ary fa izary an'Andriamanitra le fitahiana zany nefa efa manara-dianao. Tadio tsara fa tsy fahafatana ny position misy anao zany ary tsy fahafatana le Andriamanitra tomponao matoanao miteniteny foana ohatrany. Lasa ianao manao ohatran'ny Asaf efa nataontsika ity tamin'ny école de prospérité psaume 73 vakio tsara psaume 73 Asaf. Ozy Asaf ohatray mihitsy ny raisonnement ny Asaf hoay tena tahina be le méchant. Le méchant zany le raha tsy fanahy le tsy manaraka an'Andriamanitra. Zay moa fiteniny anaty baiboly le méchant. Tao tahina be ozy le méchant tsy nefa tsy manaraka an'Andriamanitra. Tao prospère be. Dia rehefa tsisokatra amin'ny masim-panahy ny Asaf dia tonga saina ihany ny Asaf tena fona Andriamanitra fa disy ny fiteniko fa haiky ny fiefaran'ireo méchant reo tena tsy tahiana an'izay aro izy satria maninona détruiseny complètement mihitsy izy fiainan'ireo méchant reo. Ozy dite naikisy lafaka ozy mahita ny raha tsy fanao ambiny tandremy ianao miteniteny an'izany hoe ry anina tsy mivavaka nefa nohatra ny tahina izy dia lasa miverin-dalana zay ny tena grave be mihitsy hoe ianao miverin-dalana ianina zany ohatrany tafita nefa tsy manompo an'Andriamanitra. Tenenina akaikinao ianao tena tafita hoe satria ianao zanak'Andriamanitra manana an' Jesosy. Amen. Tandremy tsara zany tandremy tsara sokafy tsara masom-panantsika zay mba tonga antsika mila mianatra foana anatin'ny tenin'Andriamanitra mila enseigner-ntsika mba ahafahantsika ny tena mahafantatra hoe inona ny définition prospérité inona ny définition zany hoe fitahiana zany miaraka amin'Andriamanitra. Dia miverina mbola resaka ohatra ny eo amin'ny olo zao tontolo zao ihany
Ny olona manao ohatrany hoe ohatran'ny PMU reny a loto reny dia nataon'ireo statistique fa rehefa nahazo gain izy gain tamin'ireny zany dia izao mahavariana amin'ireny olo reny 70% an'ireny olo reny hony a mitombony problemany no nisy teo aloha tsy nanana n'ilay vola be aziny mahavariana ilay izy ary ohatrany nefa tokony raha tena hoe terre zany raison terre tokony adina amin'izay satria nahazo 1 milliard izy tamin'ny PMU ohatra fa 70% an'ireny olo reny hony a vao mainka mitombony anxiété vao mainka mitombony dépression vao mainka mitombony souci dia izay izy tsy mitondra bonheur azy koa izy a le vola be nananana zay reny izy a tsy mitondra bonheur azy koa satria tombo izao ny dette zay mety misy zao mangataka vola dia izy daholo nomena dia lasa miasa saina amin'izany ao daholo zany zavatra entrany be dia be fa ny tena marina tsy hany mihitsy toloko ny bonheur tsy hany amin'ny chose matérielle aza mifantoka ozy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fitarena teo aza mifikitra amin'izany zavatra mihitsy tsika enina dia mitomba ary a ary tian'Andriamanitra tsika hitomby amin'izany fa aza mifantoka amin'ireny zavatra ireny ianao rehefa tsy mifantoka amin'ny zavatra matériel zany tena fa vao mainka ianao tain'Andriamanitra tanteraka le fonao mihitsy zany e atolory ihany anaka atolory ihany fonao le fonao mifikitra amin'i Jesosy quel que soit ce que tu possèdes zay ny tena olona tahiny zay ny tena hoe olona tain'Andriamanitra ka zao tena reny ohatry hoe mampavarina be le ohatrany le olona tratrany reny a fa tena vao mainka mitondra souci ho azy a vao mainka mitondra fampahoriana azy teneny ihany akaiky no tena ianao hoe tena manan-karena satria manana Jesosy ianao a eo amin'ny fiainanao amen resa baibolinao a Jérémie chapitre 9 verset 23-24 Jérémie chapitre 9 Jérémie chapitre 9 verset 23 à 29 Fakiko refahita amenara merin Jesosy que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse que le puissant homme ne se glorifie pas dans sa puissance et que le riche ne se glorifie pas dans ses richesses mais que celui qui se glorifie en ceci qui a de l'intelligence et qu'il me connaît car je suis le Seigneur qui exerce bonté compatissante jugement et droiture sur la terre car en ces choses je prends plaisir dit le Seigneur amen ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza mirehareha anao ozy amin'ny zavatra zay anananao aza mirehareha anao amin'ny richesse zay anananao zava-poana daholo zany ozy Andriamanitra tsisy dikany zany fa nireharehavanao izy a atao hoe ianao mahafantatra an'Andriamanitra ianao manaradia azy ianao mitady azy ianao miaraka amin'ny mandrakariva zay ozy izy se glorifie an'izay zavatra io dia fahitantsika tsara zany tsy hoe ny olona manana olona puissant de ce monde manany harena zay no mahazo fankasitrahan'Andriamanitra zava-poana zany ozy Andriamanitra tsy fantatry kory reny olona reny ozy Andriamanitra fa ianao le mitady zay ozy ny tena reny zay amen nefa tsika zanak'Andriamanitra mandeha tsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay mampety antsika raha toy zay ka zay ka tenen'Andriamanitra amen ny olona prospère koa zao tadio tsara fa ny olona prospère mahay miaina izy amin'ny misy mahay maina izy amin'ny tsy misy zao tadio tsara fa zao tontolo zao tadio tsara eno tsara ty exemple ty olona manan-karena be izy fa mety du jour au lendemain ohatra olona miasana amin'ny entreprise ohatra misy liquidation judiciaire ny entreprise dia maniny mity tanteraka daholo ny olona asa miala amin'ny asa izy fahity tanteraka ohatra directeur général en poste du jour au lendemain il peut se retrouver à la rue dia zao be dia be mihitsy zany hoe DG lasa clochard misy zany exemple zany na eto France satria naniny tsy tatiny le izy teny amin'ny toerana ambony indrindra tonga dia chute tetỳ ambany dia nefa nisy tsy manana an Jesosy dia maniny tsisy tsy afaka hisy anterana tsisy satria tsy ao Jesosy zao tontolo zao tsy afaka anampy anao mihitsy zay tadio tsara tsy afaka anampy anao zao tontolo zao dia manino lasa izy lasa mideprime lasa izy eny amin'ny rue eny afarana mampanabe fa ny tena prospère tompoko na misy ianao na tsy misy ianao dia glory foana amen tenenina akaikinao na misy na tsy misy dia glory foana hoe amen satria tadio tsara fa Andriamanitra tsy amelanao reny zany mihitsy zay tadio fa tenenina akaiky fa ta ny identité anao hoe na misy na tsy misy mifaly foana ianao amen donc jerentsika ny tenin'Andriamanitra hoe Paul dia afaka niaina an'izay zavatra mihitsy hoe tsapany loatra ny fahasavan'Andriamanitra nisy teo amin'ny fiainana raiso ny baibolao Philippiens chapitre 4 verset 11 à 12 Philippiens chapitre 4 verset 11 à 12
Amen, Amen. Philippiens chapitre 4, verset 11 à 12. Je ne dis pas cela à l'égard de mes besoins, car j'ai appris dans quelques de toi que je sois être content. C'est ça, hein? T'es content, t'es verset 12. Philippiens chapitre 4, verset 12. Je sais être dans l'abaissement, je sais être dans l'abondance. Partout et en toute chose, j'apprends à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Donc, il y a tsy misy an zavatra zao tao fiainako a dia ino amin'ny tena ahoana ty fiainako ty tena tsy tafita mihitsy ngamba n'Andriamanitra tsy mijery ny fiainako fa tiany Paoly tenena hoe ninona zany zavatra anananao a ninona zavatra tsy anananao dia saony fon'Andriamanitra zay ilay izy fa mavoantsika se focaliser foantsika amin'ilay zavatra tsy ananantsika dia tsy hitantsika koa ilay fitahina efa nomen'Andriamanitra antsika amen zay ilay izy mihoandry fon'Andriamanitra mbola tsy nahazo fiara za zao mbola mandeha métro CRR foana depuis 10 ans fa mataiva hitondra tôbily amin'izay a za tsy miteny hoe tsy tian'Andriamanitra ianao hanana tôbily tiany ianao na tôbily fa ny amin'ilay toe-po mihitsy aza mba ingrat tena aza mba ingrat rehefa hainao misaotra ny zavatra zay anananao a za miteny anao fa afaka ampiton'Andriamanitra sy takatra ny saina ny fitahinao anao zay izy zay misaora amin'ny zavatra rehetra ozy ten'Andriamanitra fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy tenenina ngikinao mila misaotra foana hoe amin'ny zavatra zay ananana ohatra mipetraka anaty studio anao dia anao miteny ty studio ty ko 12 mètres carré oviana ihany vao manana F5 za tsy miteny hoe ratsy le fanana hoe tsy hanana F5 fa ndraindray anao ohatra mametsiny an'Andriamanitra hoe kely le izy oviana ary vao mba hiova any zao tadio tsara fa amin'izao andro zao glacialina ny SDF tompo tsy manana trano PDB mba haniry ta hipetraka anaty studio zay tadio tsara PDB ny maniry hanana trano nefa anao manana trano satisfait anao amin'ilay trano zay n'Andriamanitra ianao dia monimoniny ianao tenenina akaikinao mialahy ianao amin'ny toe-pona ingratitude hoe jereo izy tenenina akaikinao zay tadio tsara fa zay toe-pona ingratitude zay a mibloqué zany prospérité amin'ny fiainanao bloqué zany prospérité satria ianao tsy reconnaissant ny amin'ny zavatra zay omen'Andriamanitra anao miresaka ihany ohatrany amin'izao tontolo zao nge tarainy tokantrano sarotra be ngena hoe ahoana ny anona fiain'ny tokantrano milaminy zany ianao nefa rehefa meny Jesosy a rehefa amin'ny Jesosy tonga dia izy fotsiny manolotra anao zany ny prospérité zany omen'Andriamanitra anao ozy ny ten'Andriamanitra hoe vao tsy mangata akory anareo izy izy dia efa ainy a manino ny zavatra zay ilainareo dia ozy ta différenciary ny hainy tsara tsika hoe mavoanareo izy izy mangataka nareo dia tsy mahazo satria noho ny filanareo tsika zany mangataka indraindray a fa diso fangataka zay tadio tsara tsy hoe diso nangataka hoe meotrano a fa ny zavatra tokony angatanao voalohany indrindra dia ny zava-panalo zay foana ilay izy zay fahindrana ny zavatra différenciary teo zay foana aloha angoziny ten'Andriamanitra hoe katsao no ny zavatra zany ambony dia hanampy anareo ninona ahitsika foana zay verset zay fa ndraindray ilay izy a avaditsika ilay izy ny zavatra rehetra zay aloha ka tsahantsika manino fa tsy mankitsasatra Andriamanitra tsika dia aveo anao teny paster mbola tsy afaka aloha le zabotsy mbola hibiziny hitanao zao fa tapaka be nga vola tonga avy any an-danitra fotsiny tsy maintsy miasa aloha misy ny olona mitena ohatr'izany be dia be zao ny olona tenanao école taloha hoe tsy afaka mihitsy rehefa zabotsy tsy maintsy manao asa telo hoe vola tsy hidina avy any an-danitra zany fotsiny tenenina akaikinao mila mahay miaina anao miaraka amin'ny grâce de Dieu hoe rehefa apetrahanao tompoka Andriamanitra vitan'Andriamanitra mamiasa anao afahanao libre tsara manompo an'Andriamanitra zay zavatra hoe tompoka ataovy ao anaty mihitsy hoe Dieu avant toute chose dia manaraka daholo ny zavatra rehetra fa mavoanao ianao ilay miady amin'ny tenanao foana tsy maintsy manao effort personnel vao tafavoaka eto amin'ity tany ity tsy maintsy zany hiady a tsy maintsy hifofotra tsy maintsy hiezaka be dia be a tsy maintsy mikarataka dia avy koana hoe ngamy vola midina avy any an-danitra be dia be miteny an'izany tsy fantatrao ny identité anao manao miteny an'izany zavatra zany koa izy Andriamanitra hoe meko anao ny zavatra rehetra aza manana souci ozy fa ninona nataonao makanesa ty amiko a topoy a dia zany karakaranao fiainanao ray manontolo ianao zany rehefa mamianao fon'Andriamanitra tenenina akaikinao assué ny avenir anao hoe fa famatoana mbola manana doute crainte hoe oviana inona ihany ny avenir krapitso mbola azo vady ve za ahoana ihany le asako manino mbola tsy mifikitra tanteraka sy mahatoky tanteraka an'Andriamanitra zay ianao fa zay dépendance totale zay mihitsy nitakian'Andriamanitra aminao
hoe ninina zavatra mitanga sy miseho a tonga dia tsy totorony vers Dieu foana satria fantatra fa il va pas t'abandonner. Amen. Fantatra fa il va pas t'abandonner. Azonareo tsika tsara zay a ka zao zany tadio tsara fa ho an'izay manana studio koa manana fisaika ianao amin'anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Tian'Andriamanitra ianao tahina. Amen. Fa tsy hoe rehefa kristianina koa zany dia pilipilina amin'ny zavatra kely foana satria ny olona ao niteny fa rehefa kristianina dia mahantra e. Tenenaka ianao disy zany hoe natao tahina be mihitsy ianao hoe satria ny Andriamanitra ao ny Andriamanitra ao fitahina. Raha izy namorona an'izao rehetra zao jereo fotsiny hoe tsy mila révélation be zany fa fahafantarana fotsiny identité. Anazy zao tontolo zao zanana ianao izy hoe fier raha mahita anao dans l'échec. Fier avy Andriamanitra raha mahita anao dans l'échec nefa ny zanana ianao. Au contraire bonheur ary nitedaviny aminao. Au contraire tia nisitraka ny zavatra rehetra ary ianao. Fa manina mahatonga ny olona manina tsy mahafantatra an'izay satria tsy mahafantatra izy ny tena volonté de Dieu. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny olona tsy ny fahalalana fa ringany akoa ny olona rehefa tsy mahafantatra ny identité izay misy azy. Dia lasa tokony efa prince izy a ohatran'ny esclave foana amin'ny fiainana. Satria tsy fantany mihitsy hoe olona tahina izy a olona ambinina izy a ny Andriamanitra izay mpony dia Andriamanitra tena goavana be Andriamanitra grand. Amen. Tsy hamela azy mandrakizay zany. Tenena akaikinao avozo ny fisainanao hoe olona miavaka ianao ty hoe tenena olona extraordinaire ianao fa tsy olona tsotsotro zany hoe any foana zay manko tonga antsika renouveler mentalité foana fanampian'Andriamanitra. Là izy tsy resaka hoe optimisme tsy resaka optimisme fa resaka tena vérité position izay misy ianao. Manana ny zavatra ianao manana Kristy royaume anao avaly-an-danitra olona natao tahina soambinina be ianao. Amen. Ampianaran'ny olona zany fa misy ny kristianina mbola tsy mahafantatra zany principe zany satria misy hoe le manompan'Andriamanitra tena ohatran'ny ohatran'ny mahantra foana tsy miova mihitsy mahaly tsy miova mihitsy ny fiainana fa débat de lave zao tena tenenina akaiky tandremo teniteny foana ohatr'izany hoe fa tena manohitra an'Andriamanitra mihitsy ianao raha vao miteny an'izany. Volio tsara foana fisainao anatin'ny mentalité ny royaume. Dia izay tokony mampatonga antsika foana maka fotoana mianatra ny tenin'Andriamanitra. Enseigner pas par pas tsika miaraka amin'ny direction Saint-Esprit zao nge ny tena sitrapon'Andriamanitra ny prospérité. Inona tena définition ny prospérité miaraka amin'ny verset biblique preuve à l'appui. Ahafahantsika mahafantatra hoe tena zao manaka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mandray tsika mandroso tsika mampiary tsika dia maniny mahita vokatra tsika. Amen. Zao koa tadio tsara ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy ny olona izay miaino izy no marina ao anatrehako fa ny olona izay miaino sy mampiatra. Zay tadio tsara na teny firy ary tokony mbola omenareo raha tonareo ka mbola tsy aka décision hiappliquer un principe divin zay omenareo tsy hiova mihitsy ny fiainanareo. Tenenina akaiky mila para avy aminao le izy hoe tenenina akaiky mba makatoava re ianao tahita vokatra nefa ianao tsy makato zay le izy. Amen. Averina foana ohatrany hoe fantatra foana zay fa any foana le principe any foana le problème en fait. Tsy any amin'Andriamanitra le problème satria zavatra izay teneniny dia marina avokoa. Zay tena parole de Dieu sika vérité faratampony amin'ny fiainantsika. Infaillible demeurer éternellement. Fa tsika tsy mandray andraiky le manao amparantsika any le problème. Kaza manometsina Andriamanitra ngamba tsy mahita ny fiainako mihitsy. Tsy teny avy fa ory. Tsy teny avy fa mila ifisaika. Mahazo ifisaika ianao amin'ny aran'Eran'i Jesosy. Ary mihoatra lavitra ny amin'ny saiko fa tena immeuble mihitsy men'Andriamanitra anao. Tadio tsara. Amen. Ozy ny Efesiana toko fahatelo andiny faharoapolo Efesiana toko fahatelo andiny faharoapolo fay may manao mihoatra lavitra zay eritreretinao zay tenin'Andriamanitra. Efesiens chapitre 3 verset 20 hoe mahay manao mihoatra ozy izy. Ianao zany mety ifisaika fotsiny eritreretinao fa immeuble mihitsy men'Andriamanitra aminao. Zay miaraka amin'Andriamanitra zay. Fa tiako sokafantsika amin'ny vision hoe possible zany zavatra zany. Fa aza teny anatin'ny fisaina hoe ozy taty mirindray karamaka zany 1500 € mandeha ny facture ny jiro mandeha ny encourage ny ankizy dia tsisy tona la fin du mois découverte tsy tafita mihitsy ngamba. Tadio tsara tenenaka ianao Andriamanitra mpamorona afaka tonga tompo dia asiny 10 000 € comptenao amin'ny aran'Eran'i Jesosy. Atoloka amin'ny aran'I Jesosy efa hitranga amin'ny fiainanao zany aran'Eran'i Jesosy. Amen. Raiso fotsiny le izy toko raiso. Be dia be ny efa nitranga zany vavolombelona zany. Tamin'ny zatany Madagasikara zao dia tao amin'ny pasteur Rodolphe joroko vavolombelona izy satria tena fahasoavan'Andriamanitra miasa 25 millions ny poketra amin'ny mama isaky ny semaine.
tena enjana misy famoronana tampoka ohatr'izany tsy hoe frère ihany izy fa volonté na gloire de Dieu misy hoe ianao zany tena quand tu t'appuies sur Dieu misy famoronana foana poketra 25 millions tonga ao anaty poketra isaky semaine isaky semaine fa aveo mihitsy izy fa tiako tarina antsika hoe ny Andriamanitra ianao tena mahay zavatra rehetra ny olona zao raha tenenina zany tsy possible zany fa miblao kosa nga maro pasteur e tadio tsara fa tenena kekeno iainanao koa zany manomboka androany amen gaga de gaga zay le gaga de gaga e tenenina kekeno aza limitena re Andriamanitra fa mahatonga an'le izy mahatonga an'le fahasaon'Andriamanitra tsy mi-explose eo fiainantsika sy atsika bloqué an'le izy zay le izy agnany foana ny fototra le izy hoe 1000 € de io foana tsy ampitsony ty fa ina fa afaka-tomon'Andriamanitra 5 fois plus iny aminaran'i Jesosy fa sokafo no vision-nao hoe fahasaovan'Andriamanitra matoy-zao anao sokafo tsara aza limiten'Andriamanitra re aza limitena aza bloquena izy fa afaka hiasa amin'ny fomba sy takatra isaina amin'ny fiainanao izy amen tenenina keky raha afaka ataony amin'ny hafa hoe afaka ataony amin'ny fiainanao koa zay le izy ka Andriamanitra tsy mizaka van'olona samy zanany daholo tsika fa le izy mitaky toe-po en fait le izy zay fotsiny le izy ozy Andriamanitra natainy Davida nahita olona araka ny toe-poko any amin'le toe-po le izy rehefa manana le toe-po takina ianao rehefa manana le toetra magréable azy tenenina kekeo tsisy fika hoe fa tsy maintsy tahiny zao zay le izy agnany foana le izy dia zay averiko foana hoe livreo aloha zay tadavin'Andriamanitra ao fiainanao livreo le toetra livreo le toe-po livreo le obéissance livreo le fankatoavana aligné amin'ny fiainanao aligné amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ninina mety zavatra mbola mamatitra anao ninina mety mbola toetra ratsy manino miala amin'izany tsotra fotsiny le izy ny efitra ozy Andriamanitra mampisaraka anahy sy ny olombelona dia ny fahotana misy fotoana ny olona mangataka prospérité foana amin'Andriamanitra nefa mbola misy zavatra mamatitra azy ao amin'ny fiainana dia tsy mitranga mihitsy le izy satria zay zavatra mbola tsy ahitan'Andriamanitra azy ka zay mampatonga antsika anatin'ny fivadikanana mandiny tena mangataka an'Andriamanitra inona ny toetra tsy mety dia manino mandroaka an'izay zavatra izay ary mino rehefa nanao an'izay daholo tsika ary mino rehefa niala daholo ny amalekita teo amin'ny fiainantsika tsy miverina tsony zany mandrakizay miara-miaran'i Jesosy amen jereo nge resika amin'ny baibolitsika tantaran'i Abraham Genèse chapitre 15 Genèse chapitre 15 Genèse chapitre 15 verset 1 à 6 tantaran'i Abraham Genèse chapitre 15 verset 1 à 6 vakiko rehefa hita amin'ny anarany Jesosy. Après ces choses, la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision en disant: N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier et ton extrêmement grande récompense. Et Abraham répondit: Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Voyant que je suis sans enfant, et l'intendant de ma maison, et les herbes de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu m'as pas donné de semence, et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Et voici la parole du Seigneur vers lui, en disant: Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors et dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Ainsi sera ta semence. Et il crut le Seigneur et lui imputa cela pour droiture. Et il lui dit: Je suis le Seigneur qui te fait sortir d'Ur des Chaldéens afin de donner ce pays en héritage. Amen. Fatatsika tsara ny tantaran'i Abraham eto. Abraham teto tamin'ny voalohany limité ny vision. Abraham fatatsika tsara fa olona antitra be tsy niteraka izy Sara zany hoe efa tena âge avancé zany fatatsika tsara ny tantara. Dia ozy izy Abraham hoe: za Andriamanitra tena tsy possible antsony misy taranaka. Tsy efa hitanao ve ty za efa papipôzy ty? Zay moa efa vitantsika foana hoe tsy menopôzy tsony fa papipôzy efa tena hoe tsisy raha misaina zao tontolo zany hoe tsy possible antsony zany hoe hitondra mbola semence à son âge. Tenenina akaiky hoe bloqué vision-ny Abraham teto hoe. Dia ozy izy Abraham hoe: tsy za zany tsisy taranaka mpiasa tao tranoko nandova. Zay le zay ny tena satria efa tsy nanana fisaina ntsony Abraham hoe à mon âge je vais encore avoir mbola hanan-janaka. Dia jereo le izy sokafan'Andriamanitra amin'izay vision-n'Abraham. Navoaka n'Andriamanitra teo tokotany Abraham dia ozy izy
lève les yeux Abraham. Dia jereo izy ny kintana. Ohatran'ireo kintana misy eo an-danitra eo izy a mitaranaka azy eo meko anao. Amen. Jereo tsara. Abrahama nieritreritra hoe le mpanompony ao an-trano no andova azy. Nefa Andriamanitra jere olona hiteraka avao aminy mihitsy no andova azy ary tsy vitan'izay. Fa tena prospérité mihitsy ny taranaka amina miliara mihitsy zany taranaka Abrahama. Nefa ny olona efa antitra be, Sara koa efa antitra be, tsy possible intsony zany miteraka raha amin'ny raisonnement zao tontolo zao. Tenenina akaiky mila misainitsaina any ambony foana hoe zay foana mahatonga antsika amin'ny tena za mijery aty ambany zany fa miandrandra foana any ambony. Zay mihitsy ninona nitahy an'Andriamanitra teto any Abraham hoe regarde-moi, fixe-moi, fa je peux faire plus que tu manino que ce que tu espères. Zay le izy. Aza limitena amin'ny fiainanao, aza limitena ny zavatra tonga amin'ny fiainanao. Fa Abraham zany tena zavatra mihoatra lavitra zay nieritra eto niary ny men'Andriamanitra azy. Non seulement meny taranaka izy, nefa tsy nana-tena tsony. Fa tsy vitany hoe meny taranaka, fa prospérité era-tany mihitsy men'Andriamanitra azy. C'est le Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu espères. Alléluia. Amen. Zay le izy aza limitena ny visionao. Aza bloquena ny visionao. Tena hoe ny situation ty. Tsy situation tsy hoe androany ohatrany hoe tapaka, raha pitso tsy maintsy miavaka. Amen. Ianao kosa zay mitena aza miteniteny zany tsony hoe tapaka be pastera. Zany koa manko fomba fiteny gasy hoe tsy misy mihitsy ny dikan'izay. Zay le izy zay. Amen. Efa mampianatra foana tsika hoe zay zavatra tianao hitranga amin'ny fiainanao dia proclameo amin'ny vavanao. Ka na mbola tsy ohatrany hoe tsy misy ary tenenina akaikiny hoe milliardaire. Amen. Raha mbola manao Scooby-Doo ianao dia efa mandeha ataka milliardaire. Amen. Any amin'ny attitude mihitsy en fait l'izy zay izy. Any amin'ny mentalité ana prospérité zay mihitsy mila takina aminao. Fa tsy Scooby-Doo foana zany dia Scooby-Doo mandrapahafaty. Zay zao les visions limitées, zay zao les visions bloquées zay. Tanao ny prospérité tonga dia bloqué foana raha vao limité ny visionao. Zay no mahatonga ny Abraham namoaka an'Andriamanitra hoe focalise-toi vers moi, regarde vers le ciel. Dia iny moa efa fanao nataontsika foana amin'ny resaka ny tournesol. Ohatra hoe misy fiantraikana prospérité ihany izy androany. Tournesol osika tourner vers le soleil foana izy fa tsy mba aty ambany zany. Dia mampatonga ny tournesol tsy malaza mihitsy satria connecté avany ambony foana izy. Ianao zany rehefa connecté amin'Andriamanitra foana tsy malaza mihitsy ny fiainanao. Amen. Tsy malaza mihitsy ny fiainanao satria any amin'ilay zavatra any ambony ianao mifikitra tsy mamelanao zany Andriamanitra. Ianao zany za mitolokoloko zany. Rehefa mandeha koa ianao za mitolokoloko tonga dia traka tsara. Amen. Any amin'ny attitude. Any amin'ny attitude ilay izy, any amin'ny fisainana ilay izy, any amin'ny mentalité antsika. Amen. Tenenina akaiky mila mahafantatra ianao ny identité anao. Fa rehefa fantatra ianao position zay misy anao hoe tena tsy ringana mihitsy ianao. Zay tadilo tsara. Fa mahavoan'ny olona ringana tsy mahafantatra ny toerana zay maizy azy. Zay foana ilay izy. Zay raha vao tsy mahafantatra ianao. Raha tokony andova be ianao ka tsy fantatra hoe tokony andova ianao dia ringana ianao. Zay mihitsy. Zay foana ilay izy. Ny testamonao ny baiboly, ny promesse rehetra zay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io natao anao io fait. Fa raha tsy vakianao ilay izy miverina foana tsika natele fandinian'ny tenin'Andriamanitra dia tsy rasinao ilay izy. Tsy ho azonao ilay izy raha tsy mamaky baiboly ianao. Tenenina akaikinao azakamo hoe mamaky tenin'Andriamanitra. Fa important be zay fa ny olona indraindray tay ho tahina izy mivavaka izy fa kamo izy manokatra baiboly. Dia zay ny tenenitsika hoe tsara ianao manana fiainam-bavaka, tsara ianao mihaino toriteny efa bon point daholo, fa tsara koa ianao manokatra mihitsy ny baibolinao, mandika ilay izy ianao personnel mihitsy zany satria manino médite jour et nuit. Fa tsy hoe mihaino foana ianao dia paster izy mifampianatra dia alefa paster fa mihaino zay zany tenao fa tsy ahomby mihitsy ianao raha anao an'izany. Fa prends ta responsabilité. Ianao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe médite toi personnellement la parole de Dieu. Fa zay mahaprospera anao dia ataovy ilay izy. Ilaina mihaino ilaina no ampianarina fa ilaina koa miditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ianao personnel mihitsy. Amen. Toy ihany ny fampianarantsika. Raisitsika indray ny tenin'Andriamanitra miresaka richesse sy prospérité ihany. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 17 à 24.
Marc chapitre 10 tantara koa efa fantatsika loatra. Marc chapitre 10 verset 17 à 24. Fakiko rehefa hita amin'armeran Jesosy. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne qui soit bon qu'un seul, à savoir Dieu. Tu connais les commandements: ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il répondit et lui dit: Maître, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. Et Jésus, le regardant, l'aima et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, prends la croix et suis-moi. Mais il fut attristé à ce propos et s'en alla peiner, car il avait de grands biens. Et Jésus posa le regard tout autour des disciples: Combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume des dieux? Amen. Haitsika tsara io tantara io. Tadio tsara fa tia namana teo zay baibola dia olona nanankarena be koa. Efa natao koa ny principe sy ny loi divine rehetra. Respecteny daholo ozy Jesosy, tena tsara mihitsy, tena marina zany. Fa zavatra ray fanontaniana ray nanontaniany Jesosy azy hoe: amdio ny fanananao rehetra, amdio zay ananao rehetra dia manaraha. Dia tonga dia hita fait le toe-pon'le raha namana teto. Tonga dia attristé ozy ny baiboly satria naninona manaheno an'le arena be izy. Dia rehefa tonga Jesosy niantso azy tonga dia nirefusé an'i Jesosy izy. Dia ozy Jesosy hoe sarotra ozy izy eto izy ny tena sarotra ho an'ny mpanan-karena miditra ny lanitra, fa ny tena marina sarotra ho an'izay mitoky amin'ny arena miditra ny lanitra. Zay ny tena marina, fa tsy hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena miditra ny lanitra. Zay ny averiko foana hoe tian'Andriamanitra ianao tahina, tian'Andriamanitra ao ambiny, fa ny fonao mihitsy mifikitra amin'ny arena, zay tsy tian'Andriamanitra. Dia mitira namana ty zany tena zavatra ray fotsy manqué azy dia tena very izy. Tena marina tirangaty tena tsy prospère. Mety prospère izy tamin'ny zavatra zay nananany zao tontolo zao, fa le izy mirenie an'i Jesosy rehefa tonga ny appel, izy ny tena ory ty very mandrakizay perdu éternellement izy any amin'ny enfer. Zay tadio tsara foana ny définition ny tena prospère. Ianao zay manana an'i Jesosy, zay manana ny fiainana mandrakizay ianao ny tena olona prospère ianao. Amen. Tandreny tsara zany ny fonao mifikitra amin'izay arena zay. Zay ny fahatonga foana hoe ianao rehefa misy arena, satria ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany. Amen. Azadiny mihitsy Andriamanitra. Zay fotsiny azadiny mihitsy Andriamanitra. Be dia be manko zao jereo tsara, misy olona zao hoentina mbavaka dia tahina be izy namany vavaka azy Andriamanitra, dia mitombo ny arena dia maninona tsy mijanona amin'izay izy, fa mbola mitady plus izy. Dia ny hafarana tsy hita intsony izy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Be dia be ny olona ohatrany hoentina mbavaka dia tsy hita intsony satria lasa any amin'izay ny fony, tsy ampy azy le fitenen'Andriamanitra azy, nefa mahavelona azy fa mitady mihoatra foana izy, mitady mihoatra foana izy. Zay le convoitisme, mitady mihoatra foana. Dia maninona lasa tsy miaraka tamin'Andriamanitra intsony izy lasa dimy tanteraka mihitsy ny Andriamanitra. Zay tena hojany tena zavatra hoe tena mampalahelo be hoe tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Ka ninona zavatra zay mbola nananao tompoko azy mitoky amin'izany zavatra zany. Amen. Fonao foana meo an'Andriamanitra, fonao foana fa tsy mahavonjy ianao ny arena. Rehefa tonga le jour du jugement, rehefa tonga ny farany, ny fanontaniana mipetraka rehefa tonga, tsy hoe firy ny richesse ny accumulenao teto tany, na hoe firy ny bien nangononao tao anaty grenier-nao. Fa zao fantenana mipetraka, nandray an'i Jesosy ve ianao, nandray an'ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao, nanara-dia an'i Jesosy ve ianao ty tamin'ity tany ity, zany mipetraka fa tsy hoe firy ny arena nananao. Dia inona rehefa tsy manana bonne réponse ianao dia very mandrakizay tahaka ny tiralaty izy tamin'ilay parabola ndraisika voalohany teo. Ka ianao zany, ianao zay manana an'i Jesosy, ianao no tena manana ny arena indrindra, manana ny prospérité tsara lavitra indrindra ianao. Fa mahavoantsika indraindray tsika tena tsy misokatra le vision, tsy mahafantatsika ny position sy ny état misy antsika dia maninona lasa miteniteny foana tsika, lasa tsy mahafantatsika le Andriamanitra zay tokontsika. Miresaka foana miresaka fampahitana fity efa nataontsika ty tamin'ny école de prospérité. Zanak'Israël nga tadio tsara fa tanatin'ny nuit esclave izy pendant 400 ans ny Égyptianina, fa tanatin'ny nuit izy rehefa niasa ny Andriamanitra. Ireo Égyptianina zay nanandevo azy, ireo ihany name arenany
dia nandroaka azy andana amin'izay nareo miala rety daholo ny fanananay jerika zany izy nefa n'olona natao esclave onunoi zany lasa tena prospère lavitra mihoatra lavitra zay nieritrretiny zanak'Israely mihitsy ny toerana zay misy azy zanak'Israely zao mihatra mety mbola andeha foana zay 800 ans de plus nefa n'Andriamanitra mahay manao mihoatra satria rehefa mazy ny fankasitrahanao rehefa tiany ianao dia possible foana ny zavatra plus que zay eritreretinao rehefa makitsaritsika anatarina exode ny egyptianina mihitsy ary ny tena hoe tia ny fanananay fa rena zanak'Israely omeko anareo satria manino omeko anareo dia tosiny baiboly hoe dépouillé total mihitsy ny Egypte dépouillé total mihitsy Egypte ray manontolo nefa ny Egypte tamin'izany androany tena firenena tena nanankarena be amin'ny lafiny rehetra tenena akekiny zay rehefa asoavin'Andriamanitra hoe amen ka ianao kosa zany miteny karamaka 1000 € foana dia tsy voatra mihitsy traduit tsara fa afaka ampitombo 10 000 € io miara-miaran' Jesosy aza limité n'Andriamanitra tena aza limitena fa rehefa vao limitenao Andriamanitra dia limité koa izy miasa amin'ny fiainanao zay le izy raha vao limitenao izy dia limité koa izy amin'ny fiainanao tenenina akaikinao hoe Andriamanitra onge Andriamanitra grand hoe le Dieu de l'illimité Dieu de l'illimité hoe ny Andriamanitra zay tokonao dia Dieu de l'impossible koa hoe amen zany hoe zay impossibilité rehetra amin'ny fiainan'ny olona zany afaka ataon'Andriamanitra possibilité amin'ny zanany satria rien n'est impossible à Dieu ny tenin'Andriamanitra amen tenenina efa za mahita hoe fa tena misy zavatra misokatra ao anatinao androany ary tsy taky nidiranao eto hoe ny alanao eto amen vakitsika ny tenin'Andriamanitra Proverbe chapitre 11 verset 4 reste tsara ny verset fa mahasoa antsika zany ary afahantsika méditer an'izany koa rehefa anetrano Proverbe chapitre 11 verset 4 Proverbe chapitre 11 verset 4 Proverbe chapitre 11 verset 4 amin'ny anaran'i Jesosy les richesses ne servent à rien au jour de la colère mais la droiture délivre de la mort amen ozy ny ten'Andriamanitra rehefa tonga ny andro farany ndraika tonga ny jour du jugement zava-poana daholo ny materiel tsy afaka amonjy anao izy fa nino ny fandehanao anaty sitrapon'Andriamanitra zay ihany ny fanaranao an' Jesosy zay mahavitra anao les richesses ne servent à rien zay any le izy averiko foana tian'Andriamanitra ianao hoan'ny richesse fa aza mifikitra amin'ny richesse ny Andriamanitra zany raha vao misy zavatra hafa maka ny toerany eo amin'ny fiainanao dia tonga dia tsy tiany mihitsy zany satria izy miteny hoe zaho izy Andriamanitra saripiaro ary tsy meky ny hafa izy ny voninahitro je suis un Dieu jalouse izy zany hoe zanany ianao tiany ianao nino mifandray aminao mandrakariva zay ny important amin'Andriamanitra zay ny important amin'Andriamanitra tianao ny ambinina bien sûr matériellement fa ianao assuré hoe miara-dia aminy ve ianao mifikitra aminy ianao metoka aminy mandrakariva ianao manao sitrapony zay no tiany voalohany assuré fa rehefa assuré zay afaka manino tahanao amin'ny zavatra hafa izy amen za mahita fa tena olona miavaka ianao olona tahina ianao sady tahina amin'ny fanahinao tahina koa ny nofonao miara-miaran'i Jesosy ninona zavatra irinao hatramin'izay tononoka miaran'i Jesosy amin'ny mihoatra lavitra zany nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao satria Dieu de l'impossible ny Andriamanitra zay tomponao amen raha isany ny baibolinao Hébreux chapitre 13 verset 5 Hébreux chapitre 13 verset 5 amin'ny anarany Jesosy fakika amin'ny teny gasy le izy Hébreux chapitre 13 verset 5 aoka tsy eo amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay ananareo fa hoy izy zaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory amen amen jereo mazava be le tenin'Andriamanitra tsotra be le tenin'Andriamanitra aza tia vola ozy izy tian'Andriamanitra teneny hoe aza mifikitra amin'ny vola aza mifikitra amin'ny richesse matérielle fa manena ozy izy za mikarakara ny fiainanao ary zaho tsy andao anao mandrakizay ianao zany aza monsieur souci un lendemain inona ny zavatra sakafo hoaniko rapitsy inona ny akanjo anaovako inona ny avenir ako dans un mois ho tafita ihany ve za azo vady ihany ve za ahita asa ihany ve za tenena akaiky no men'Andriamanitra anao zany hoe
fa manana dépendance totale miaraka aminy, manana confiance totale miaraka aminy. Zay fet ny tena zay ny tena volentsika zany le fifikirana tanteraka amin'Andriamanitra foana à chaque instant amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny zavatra izay ataonao. Alléluia. Dia zay ny tenako hoe matotsika indray mbola manana doute sy crainte dia tsy fantatsika ny Andriamanitra izay tompontsika. Tsy fantatsika ny Andriamanitra izay tompontsika. Dia zay koa mahatonga antsika mihaino tenin'Andriamanitra foana satria raha tsika hitombo finoantsika, finoana avy amin'ny toroteny nefa ny toroteny avy amin'ny teny Kristy, mila mihaino tenitsika. Androany zao tsika tombo teny, tombo fahalalana, dia za matoky fa mitombo koa ny finoantsika. Amen. Mitombo be koa ny dépendance atsika vis-à-vis de Dieu. Tombo be koa fiarantsika amin'Andriamanitra. Dia rehefa mitoetra zay dia nenakino tsisy fika fa tsy maintsy tafika ianao. Amen. Tariteloko amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Reste ny Baibolinao, mamaky tenin'Andriamanitra tsika. Luc chapitre 12, 22 à 31. Luc chapitre 12. Hitanao tsara hoe ahoana zany fikarakaràn'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra anao zany. Luc chapitre 12, 22 à 31. Luc chapitre 12, 22 à 31. Fakiko rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas inquiets pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que des oiseaux? Et qui de vous, en s'inquiétant, ajoutez une coudée à sa taille? Si donc vous n'êtes pas capable de faire la plus petite chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment les lits grandissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été pareil comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'arbre qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain est jeté dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, vous gens de petite foi? Et ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et ne soyez pas non plus dans le doute, car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Amen. C'est l'ennemi qui s'en fière de demander. Vous disiez, ah, me soucier où c'est le lendemain, non? Tout le monde comme tu es allé, tu fais ta médecine à venir, il va demander une fois. En demandant même loin de ça, vous disiez, ne t'en soucie pas. Ça vous en caractère, non? Vous disiez, ne vous inquiétez de rien. Ma voiture, il y a un problème s'inquiéter. Si tu n'es pas demande, les femmes teignent, ne vous inquiétez de rien. Vous en hébreu, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tu dis, que mon flanc te met comme on demande? Niasa aux is, un zanak, un sakaf, un vêtement, ça veut dire, fita inareta zay tokony omenanao andriamanitra ozy mamay an'izany mamay-pona. Zany hoe ianao zany tsy mila fofotra be sy ny misasatra be ohatra n'izao tontolo zao hoe tsy maintsy miady, tsy maintsy miasa be, tsy maintsy mikarataka be, voaza le fitahina. Fa ozy Jesosy hoe fantatry fa ilainy zanako zany omeko azy mamay-pona. Tanao zao tontolo zao izy mitady an'izany fanarety zao tontolo zao. Miverina foana ilay fampianarana zao tontolo zao sy amin'Andriamanitra. Ianao rehefa zanak'Andriamanitra tsy ho avelan'ilay mandrakizay zany mihitsy ianao. Zany Andriamanitra fidèle. Fa ataovy assuré fotsiny ianao mifikitra aminy, mino ny tenina sy miara-dia aminy foana. À chaque jour suffit sa peine no ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe zavatra izay ilainao zany omen'Andriamanitra anao foana zany. Tsy soucianao zany ny avenir anao, soucianao ny resaka sakafo, tsy soucianao resaka vêtement, soucianao zany resaka hoe anasa ianao sa tsy anasa. Tenena kekinao fantan'Andriamanitra nge fa ilainao zany. Oui. Oui, c'est tenez, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Famille nous dit, ou menia, mais pour zane, wan zanan. Alléluia. Tu vois, et non, c'est la miadane. Tout le monde est demandé à sa miava. Quand vous m'avez pas été vous m'avez dit ça, ça me lame, la femme me le demande. Parce que tout le monde se met à sa tête, non? Ça dit, je me tenais, tiens, de 5 000 €. Oui, ni ça ou la fa pressa, 5 000 €, caraman, fa tiens, dans le mois, zane. Dia ay zany le izy nefa 5 000 €. Nefa misy olona miaraka 1 000 € tena ampy azy mihitsy. Misy zany. Dia zao le izy satria tsy ampy azy 5 000 € satria angalariny devoly le izy very amin'ny zava-tsisy dikany rehefa tsy eo Jesosy.
asika tsara zay rehefa tsy ohatry zao tsy maintsy very amin'ny zavatra tsisy dika foany reny arenireny zay satria tsy ao jesosy ianao nefa amin'ny zavatra zay men'andriamanitra anao a tahina be ianao fa zany akory tsy midika mila anao foana ny karamanao fa averiko foana tombo ny karamanao amin'aramen'i jesosy amen tombo lavitra ny karamanao amin'ity taonty amin'aramen'i jesosy amen raisy ny anjaranao a fa anomenao zany andriamanitra amin'aramen'i jesosy amen ka zao zany manantsika tompoko tena manantsika confiance totale rehefa amin'ny teny andriamanitra hoe ne vous faites pas de soucis ne vous inquiétez pas dia raisy fotsiny zay teny zay tadio tsara fa rehefa manana soucis inquiet anao dia lasa misy rita zay lasa mora antitra ianao dia sady vokoa physiquement anao nefany a ianao tokony tahina amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa tononika anao a fa mifantaninanao motonipotony voromahery a pose belle garçon sy fille daholo tsika miara-miaran jesosy amen ah oui physiquement a mentalement spirituellement tahina amin'ny zavatra rehetra amen zay zanaky ny royaume zay fa tsy hoe spirituel foana koa dia tsy karakarana ny teny fa tahina daholo teoko ny zavatra rehetra rehefa miaraka amin'andriamanitra ao tsara tsika zay amen vakitsika any ten'andriamanitra exode ndray exode chapitre 23 verset 25 à 26 tahin'andriamanitra manokana ianao androany amin'aramen'i jesosy exode chapitre 23 verset 25 à 26 Exode chapitre 23 verset 25 à 26 tsotra fotsiny tsotra raha teo tahina ianao a dia tsotra ny principe n'andriamanitra Exode chapitre 23 verset 25 et vous servirez le Seigneur votre Dieu et il bénira ton pain et ton eau et j'ôterai la maladie du milieu de toi zany tena prospérité zany na zao tontolo zao ange manireny zany tahina ny sakafo tahina ny anina tahina ny asa mandrarara milamina ny zavatra dia manino tsisy aretina koa dia inona condition dia na zao tontolo zao ary manireny zany fa tsy hain'le izy a tsy ananana le izy ary tsy ho azan'le izy a satria tsy manana an jesosy izy dia inona condition tenenina akaikinao hoe tsotra ny miaraka amin'andriamanitra hoe condition ray ihany ny takiny eto hoe vous servirez le Seigneur zay fotsiny manompo an'i Jéhovah ianao a dia izy mikarakara ny mombanao ny fiainana manontolo inona moa le manompo an'i Jéhovah manao sitrapony ianao rehefa miteny izy hoe dinio ny teny méditeo a dia ataovy ilay izy rehefa miteny izy hoe vavaha mandrakariva dia mivavaha rehefa me principe izy zany a dia arao fotsiny ilay izy zay ny fanompon'andriamanitra manao a zay tiana sitra zay zavatra teneny rehetra ao anatin'ny teny fa rehefa tanteraka izay a ozy ny ten'andriamanitra hoe andriamanitra ozy tsy olombelona ka andainga ny olombelona toko afaka mandainga izy afaka miova izy du jour lendemain teny zavatra marina aminao izy a rapitsy izy afaka mandainga aminao satria zay ny olo zay fa andriamanitra ozy tsy olombelona rehefa miteny izy zavatra anankiray a tsy maintsy marina fa zao le izy marina le izy fa miandry a ino finoana avy aminao a sy application avy aminao zay kosa aloha le izy misy part zay ny teny antsika misy part d'action tsy maintsy ataontsika foana ahafahantsika mandray a sy miditra ao anatin'le promesse amen raisitsika ihany ny baiboly a sokafy ny baibolinao raisy tsara ny verset a fa mampiandratsika amin'ny fanamasina Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21 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 fa kina rehefa hita amin'aramen'i Jesosy ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs facturent et volent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent amen io le resaka olona miaccumuler richesse eto an-tany ozy jesosy hoe reny ozy a angalarany devoly reny zay satria eto amin'izao tontolo zao a satana eto amin'izao tontolo zao a osika eto amin'ny lahabe hoe terrain de jeu satana eto a dia tsy manana an jesosy a mety satana mamena iny fa izy ihany koa afaka maka an'iny dia rehefa richesse accumulenao tsy miaraka amin'i jesosy zany a dérobe reny tsisy vie reny potika tsisy dikany reny fa ny zavatra tena rena ozy jesosy amassez-vous tsy miamasse richesse matérielle leto an-tany fa amasse trésor céleste zay any tena rena ozy izy ry any tena trésor amasse trésor céleste veut dire ianao manamboatranao relation miaraka amin'andriamanitra zany hoe 400 zavatra any ambony 400 foana ny zavatra ara-panahy voalohany indrindra mihoatra ny zavatra rehetra Matthieu 6:33
verina foana zay zavatra zay ka tsara ny fanjakan'andriamanitra sy ny famarinana dia nampy anao ny zavatra rehetra. Zavatra mila katsahanao zany en tant que kristianina eto amin'ity tany ity voalohany indrindra raha toa ka zanak'andriamanitra ianao dia fanjakan'andriamanitra sy ny famarinana. Inona ny famarinana? Izay lazain'andriamanitra. Inona ny fanjakan'andriamanitra? Izay rehetra miconcerné n'andriamanitra, ny teniny zany sy ny royaume. Zay ny prospérité zay. Fa ianao miamasé foana gain sy richesse matérielle leto tena tsy prospère ianao fa very ianao. Fa ny tena prospère ianao manana ny vie éternelle, ianao manana an Jesosy satria assuré ny avenir anao. Dia averiko foana sady assuré ny avenir anao fa assuré koa n'inona ny fiainanao ara-nofo eto tany. Amen. Zay tadio tsara fa tsy hoe aza miditsika mihitsy rehefa kristianina dia mahantra mbola be dia be manana zay fisainana zany hoe mivavaka zany dia mahantra foana. Non, mivavaka ny tena manan-karena koa. Amen. Manana ny zavatra rehetra izy satria Jesosy tonga hanome anao fiainana be dia be, fiainana be dia be, fiainana ara-panahy, fiainana ara-nofo. Amen. Dia haitsika tsara ilay tantaran'ilay Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Haitsika tsara ve ny tantara iny Lazarosy sy ilay mpanan-karena ny Luka 16 ilay izy. Tsy vakintsika fa raisinao fotsiny. Tamin'iny dia nisy ilay mpanan-karena rehefa tonga ny farany dia izy lasa ny amin'ny enfer. Satria nanino? Tsy hoe izy manan-karena tompoko na lasa azy tany amin'ny enfer, fa izy nanan-karena tsy nanana an Jesosy ny renian'i Jesosy foana zay mahatonga azy tany amin'ny enfer. Zay zavatra mila fantaritsika fa tsy hoe io zany dia mirejoindre ny tenentsika foana hoe rehefa manan-karena rehetra zany dia amin'ny enfer. Tsy zay ilay izy. Fa manan-karena tsy nanana an Jesosy, tsy nanay an Jesosy, tsy nitoky tamin'ny arenana. Zany hoe nanao Andriamanitra ho mamoly, nanao Andriamanitra ny arena, zay ny navery azy. Dia Lazarosy, hitantsika tsara Lazarosy sauvé tany amin'inona? Tsy hoe nahatonga Lazarosy sauvé olona mahantra izy. Zay zao ilay diso be. Mahantra izy tetỳ tany dia sauvé. Fa mahantra izy tetỳ tany dia nanao sitrapon'Andriamanitra. Zay ilay izy. Dia sauvé koa izy. Fa zao tena tian'Andriamanitra. Tena tahina ianao eto tany dia maniny tahina koa anao any an-danitra. Fa ny tena mampalahelo ity tena zavatra mampalahelo. Sady mahantra ianao etỳ tany mbola mahantra ianao mandrakizay. Zany ny tena fampahoriana indrindra. Sady efa nijaly ianao zany mahantra foana, oro foana ny fiainanao dia mbola oro koa ny fiainanao après satria tu es perdu éternellement satria tsy nanana an Jesosy. Dia lasa tsy marina amin'ilay olona zay. Za tsy miteny hoe tsy marina aminao fa tsy marina amin'ilay olona zay hoe ny etỳ tany tahaka ny an-danitra fa ny azy zany ny etỳ tany fampahoriana tsy tahaka ny an-danitra fa tahaka ny amin'ny enfer. Zany hoe tena grave mihitsy zany ny fahafarana sady mahantra izy no teto tany no mahantra koa izy mandrakizay. Zany ny ohatran'ny hoe fisaintsaina kely fotsiny ilay izy fa mila fantatsika tsara foana hoe aiza ny trésor, aiza ny tena trésor ianao manana an Jesosy tokony tena trésor. Aza maniry ty koa aza maniry fiainan'ny olona, aza mitsiritra ny fiainan'ny olona fa ny fiainanao dia miavaka tompoko. Be dia be teo amin'ny placenao na dia tsy fantany azy zany, na dia tsy fantany olona zany be dia be teo amin'ny placenao. Be dia be ny tehana fiainatokantranonao, be dia be ny tahinana taranaka tahaka ny anao. Jerena izy zao problème zao tontolo zao hoe manao fécondation in vitro satria mba tehana taranaka, mba tehana hoe génération zany fa satria tsy manana izy tsy ohatran'ny hoe momba zany semence. Nefa ianao miaraka amin'Andriamanitra meny taranaka fotsiny ianao ary raha tsy misy azy amin'Andriamanitra mpamorona azy dia afaka créer zany. Amen. Filofiry vavolombelona ohatry zany hoe tsy misy momba mihitsy ohatran'ny hoe scientifiquement fa efa niditra tsara nefa niditra tsehatra Andriamanitra dia manino nomeny zaza. Zany ny fiampia, zany ny tena prospérité en fait. Ny tena prospérité zavatra tonga ara-potoana, zavatra ilainao tonga ara-potoana. Amen. Ary omen'Andriamanitra anao foana ilay izy amin'ny fotoana izay tokony ilana satria fantany hoe ilainao zany. Zany ny tena prospérité. Fa tsy prospérité manana zavatra be nefa amin'ny fotoana anankiray mila zavatra anankiray tsy hitany zavatra tsy mahavonjy zany tsy prospérité zany. Tenenina akaikinao miavaka hoe miavaka. Amen. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra mbola parabole ihany. Luc chapitre 16 verset 19 à 26. Dia tsara fa mifandray daholo ilay parabole, olona manan-karena, olona nitoky tamin'ny arena. Ity ka efa tantaran'ny Lazarosy teo ka tika raisy fotsiny zany ilay izy tantaran'ny Lazarosy no anaty notinareo Luc chapitre 16 verset 19 à 26. Zay fotsiny io tantaran'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Fa tiako vakitsika dia Luc chapitre 8 verset 14.
Luc chapitre 8, verset 14. Tiandray ty verset ty indray dia milaza hoe misy olona mandray tenin'Andriamanitra eny amin'ny fanatrehany fa noho ny zavatra izay rehetra mameno ny fony dia tsy mandray vokatra izy. Angevaka itsika Luc chapitre 8, verset 14. Luc chapitre 8, verset 14. Et ceux qui tombent parmi les épines, ce sont qui, quand ils entendent la parole, s'en vont et sont étouffés par les soucis et les richesses et les plaisirs de cette vie, et ils ne portent aucun fruit à maturité. Eto dia miteny tenin'Andriamanitra hoe misy olona ozy izy tonga izy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Miela izy ny tenin'Andriamanitra fa zao izy efa misy zavatra ozy mifony. Zany hoe efa feno arena mifony dia hono izy enina dia maheno tenin'Andriamanitra ozy tsy mitondra vokatra mihitsy le teny. Satria maninona? Étouffeny le richesse zay efa maninona na mitao mifony le tenin'Andriamanitra. Zay koa zany mila tandremana mety tsika tonga tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mety tsika maheno tenin'Andriamanitra fa fatalo hoe inona no mibetsaka anatin'ny fonao. Zay zavatra tena mila important hoe fatalo sao dia efa manao idole ianao any amin'ny zavatra any tsy haiko. Ny idole anao mety mivadinao, ny idole anao mety ny asanao, ny idole anao mety ny zavatra rehetra zay maka amin'ny plasin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary tadio tsara fa ny idole zavatra afa vetivety kely izy dia afaka mitsangana. Rehefa tsy mahay mitandrina tsika zavatra addiction, toute sorte d'addiction dia efa idole daholo. Nefa n'Andriamanitra, je déteste aussi les idoles tangalaka izay arodany foana ny idole rehetra. Ka tandrehany tsara koa zany ny fonao, fataro inona mameno fonao. Atolory ozy ny tenin'Andriamanitra, anaka atolory amin'ny fonao. Là où ozy izy là où est ton cœur, là est ton trésor. Zay ny tenin'Andriamanitra, là où est ton cœur, là est ton trésor. Ka inona mameno ny fonao? Aiza ny trésor-nao? Trésor-nao ve amin'ny richesse zay anananao? Trésor-nao ve amin'ny vola zay ananao? Sa Andriamanitra. Raha trésor-nao Andriamanitra, mandehana arak'izay fonao zay fa maly anao arak'izay fonao zay koa Andriamanitra. Amen. Amarantsika azy dia raisika ny tenin'Andriamanitra farany en Matthieu 16, Matthieu 16, chapitre 16, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 16, manoko amin'ny verset 24. Matthieu chapitre 16, manoko verset 24 à 25. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. Ou Jesosy manana zay manaradia sy hoe mirenoncer ny zavatra rehetra mihitsy noho ny fanana fatokisana ana, zay ozy ny tena olona mahomby, zay ozy ny tena olona manana fiainana. Zany ny tena prospérité zany. Zay hoe tena miabandonné total mihitsy zany zavatra rehetra fa manao Jesosy priorité, tompony fiainana manokana tena hoe respectenao en tant que Dieu anao mihitsy Andriamanitra. Zay ozy izy maninona? Zay ozy ny manana vie. Ary io vie io vie en abondance, sady tahina ny fananao, tahina ny nofinao, tahina anao amin'ny zavatra rehetra. Zany ny tena prospérité. Tonoka amin'armena Jesosy fa vie anao io manomboka androany. Satria anao idécide aligner fiainanao araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ala intsony anao amin'Andriamanitra, aka décision anao hoe Andriamanitra ianao ihany ny marina tao amin'ny fiainako, fantatra fa tsy ho délaissenao zany, fantatra fa tsy maintsy mahomby, fantatra fa ny fiainako tsy maintsy miova, fantatra fa tsy maintsy tafavoaka. Amen. Proclamer foana koa zany amin'ny fiainantsika isanandro. Iny efa ampianarantsika foana sy ampianaran'ny mpanompotr'Andriamanitra. Vao mivoaka ny trano isa-maraina dia zao tenenina, miavaka androany, mahita fity androany. Fa tsy hoe mijery tary anao dia tena ary efa lasa soary izany fa maninona tsofirana, maninona mba tsofirana ny tenanao. Iza ny andrasanao hitsodrananao raha tsy ianao ihany aloha voalohany indrindra. Tadio tsara ty teny dia fanahy. Ny teny zay avoakanao rehetra misy esprit ka rehefa miteny tenin'Andriamanitra ianao tsy maintsy misy réaliser aminao io. Satria esprit-n'Andriamanitra no ambadika io. Fa rehefa tsy teny avy amin'Andriamanitra dia tadio tsara fa satana foana. Nefa ny ambadika satana esprit maloto dia zay mba tonga tsy foana hoe tandreny miteniteny foana hoe tsy tafita mihitsy za ngamba tsy tafita mihitsy amin'ny fiainako na tsy tafavoaka mihitsy na ny fiainako ngamba maro tsy miova mihitsy na zao badilava zao foana fa tsy hita ihany tsara zany ko mafiteny zany fa tonga dia proclamer hoe za tena olambinina be
miavaka androany a soraraka a mahita fity androany milaran'i jesosy miaina miaraka amin'ny fahasoavan'andriamanitra tadio tsara fa andriamanitra mamaly arak'izay finoanao raha zay finoanao tsy maintsy valiana amin'iny ianao fa raha finoanao negatif dia any amin'ny zavatra negativa koa manino ny tonga aminao tonga avy aminao araka ny fononao tonga avy aminao arak'izay saintsainanao raha tianao amin'ny mahomby misaintsaina zavatra positif misaintsaina zavatra prospérité misaintsaina zavatra tenin'andriamanitra satria izay a nampahomby anao amen atsangany tanina izy zay nandray androany tonoka amin'ny aramelan'i jesosy a fa tsisy ho latsaka ny teny rehetra zay azo androany mody eto ianao mody miaraka amin'ny fahasoavana tahiny ianao a ary tonoka amin'ny aramelan'i jesosy fa vovombelona fiainanao manomboka androany tonoka amin'ny aramelan'i jesosy fa miakatra ny karamanao androany maran'i jesosy ary iza maniry manana trano a men'andriamanitra azy zany amin'ny aramelan'i jesosy tonoka fahasoavan'andriamanitra dia ho ampy ianao a tsy ho raraka ianao a tahiny ianao a ho ambinina ianao a tafavoaka ianao a satria manompa an'ilay andriamanitra grand a manompa ny andriamanitra impossible mandehana menara melan'i jesosy fa tahanao andriamanitra menara melan'i jesosy amen tehakitsika ao amin'ny tenin'andriamanitra alleluia alleluia lotsika hitsangana dia zay sy pasteur onja ty aloha dia mangataka atsika tsirairay avy ararotsika ao anatin'izao hoe fotoana iarahantsika izao a manatona ny tsirairay avy arak'izay fahasoavana nanany a dia hitondra mavaka izay mirahalahy ny fahasoavana izay men'andriamanitra dia ho zaraintsika le izy ary ho tazonitsika ho arovantsika amin'ny anaran'i jesosy tsisy mirate zany eto androany tena mikaikinao hoe zay miromboka anaty pisina tsy maintsy lena eo amin'ny fanatrian'andriamanitra koa anatin'ny ositry ny prospérité ny teny anareo fa tsy maintsy kotsa lota nisy toepo tsara tamin'ny voalohany nanaraka n'izay diany abrahama izy dia nahazo ny anjarana ianao hoe eto amin'ny fanatrian'andriamanitra mahafoy fotoana mandray verse mihinana tenin'andriamanitra milono ao anatin'ny onction anjaranao indray androany amen tsika tsy andeha ny lalan'ny lota fa zay lalana nalian'ny abrahama ny andehanantsika amen vavaka aloha tsika dia aveo tsika mandroso tsiraray avy ny radio sy ny anagnaman'ny oka amin'izay ny radio koa dia